enimpolo taona ny rano zany hoe samy hafa kely tantara-piainako moa le zavatra nitranga ao dia tsy indriny mafy tsy indrintsika mafy hoe tantara-piainana ankira satria enimpolo taona voalohany tamin'ny artiste teto Madagasikara no natratra an'izany enimpolo taona zany ary marihana fa Henri Ratsimbazafy no doyen na zokiny indrindra amin'ireo artiste eto Madagasikara ary isaorantsika ny tompo lehibe izany voninahitra ananantsika izany manana ny Ray aman-dreny Ratsimbazafy manarak'izay voninahitra koa ny Valiavinty no nanekeny zokibe Henri Ratsimbazafy hiara-iasa ankalazany zany fa enimpolo taona zany zava-dehibe zany ho anay ka tsy nataonay ambany zavatra mihitsy ary hitondranay ny traikefa sy ny fahaizana avolenta indrindra ananana eto amin'ny Valiavinty mba tsy hahavery sy mandalo fotsiny an'izay enimpolo taona ny tantara-piainany ankira io dia ny 20 décembre ny ahitantsika azy. Ratsimbazafy dia tsy hoe présenté-na ny rehetra intsony fa dia fantatra ny lazany fantatra ny fahaizany amin'ny kanto ary tsy voafetra ny ranomasina ny kantony fa dia tonga hatrany ampita maninona moa izahay nanohana ny zao hetsika izao dia voalohany aloha dia ara-tantara satria moa zany ny dadanay sy Vanodimandry dia mpinamana be tamin'ny Ratsimbazafy tamin'izany andro zany indrindra tany Ambatondrazaka sy ny Ambaravaravola Ray Asa samy tia zavakanto dia zay moa tamin'izany mbola kely fa dia nihaino ohatrany dia zany Henri Ratsimbazafy zany foana ny resaka izy mivady Ray aman-dreninay dia ohatrany hoe miverina lista teoriana hoe maninona moa raha sina fiara-miasa fa fiara-miasa dia efa nisy tamin'ny fotoan'arony satria ny SPM dia sekoly ambony momba ny politeknika isan-karazany dia tamin'ny fito taona lasa-tany dia efa parrain na ray aman-dreny ny mpianatra izay nivoaka ingénieur tamin'ny fotoan'androny Andriamatoa Henri Ratsimbazafy. Alahady 20 décembre manomboka amin'ny telotsika za mariky taona tsy manao fotoanam-bazafy za tena gasy maritra dafiry le izy dia hira firy no entina tsy faharetany inona tsy firifiry zany fa mety adiny telo fa nira aloha 250 ingénieur reo tsy leo mihaino hira 250 nareo hoe natao rano leo fa hira za 20% ny hira koa haiko daholo azoko atao daholo izy zay raha manahirana ny mitady hoe inona raha ny raha ataoko le sasany tsy avela satria tena tsy vita daholo na raha atao daholo dia 10% zay fa dia zao zay vitantsika ao anatin'izay adiny telo zay no atao nareo no tena raha azo atao ary nareo manao hoe anina atao fa ataoko daholo ny hirako fa ny tira olona zay ohatra hoe lianao nonondramiko sa tsy maintsy ataonay satria ny fisaonan'Andriamanitra hiranay faraparana dia ny hira fantatrareo reny ho ataonay dia ny hira mbola tsy fantatrareo fa vitsivitsy dia ny hira vaovao vitsy kely zay no ataonay ka sarotra avy amiko no mitenin'izao sahady fa raha mety ara eo maravara aloha tiako hoe soraty eo asiko ka eo soraty eo zay hira tianareo ataoko le olona hijery fa vitako daholo na eo ary nareo vao manoatra an'le hira vitako daholo rehefa vitanay daholo ny hiranay an'androseny. Ny tapakila dia azontsika raisina eny amin'ny lasity Ivandry na eny amin'ny Nectar Gadfotsy mbola hitantsika koa izy ety amin'ny CCI amin'ny vidiny 3 alina ariary monja ny tsotra 4 alina ariary ny réservation.